Miarabantsika rehetrarehetra indray amin'izao takarivo izao araky ny fanambarana izay nentiko teo dia resaka kely momba ny audience izay aty à Londres izay hitsarana ny Romy nandritra ny herinandro lasa teo sy ity herinandro manaraka ity ary mbola hitohy mety mbola hitohy amin'ny herinandro ihany koa. Androany zany androany vao nenona teo amin'ny alabara i Romy fa nandritra izay fotoana izay zany dia hoentina eo izy isan'andro ary mifandimby ny témoin anankiray roa telo efatra zany no henona teo talohan'izay fotoana izay. Dia nenona ihany koa ny procureur tamin'ny fanazavany ny fanenjehana fa androany izany vao hoe i Romy amin'izay no nanontaniana sy namena fitenenana fa hatramin'izay zany dia mihaino fotsiny ao ambadiky ny trano fitaratra izay misy ny voapanga dia mihaino sy manaraka izay zavatra tenenina momba anazy. Dia ny avokany no nanao ny fametrahana fanontaniana voalohany androany après-midi iray manontolo izay zavatra izay dia mbola hitohy raha pitsy tontolo dia mety mbola hitohy koa raha afaka pitsy satria somary lavalava ihany ny sady somary lavalava no miadana be mihitsy ny fomba fametrahana le avoka fanontaniana. Dia ny androany aloha dia izao zavatra remarquenay rehetrarehetra tao tena nahachoqué anay. Voalohany indrindra aloha izany rehefa eo amin'le ery amin'le ohatrany pupitre anaovana témoignage ery dia mianina ilaza ny marina ary tsy ilaza fa tsy ny marina. Izay zany ny teniny. Dia nanontaniana izy teo zany mombamomba ny fianarany sy ny asany sy ny fiainany mombamomba fiainany kely teo ny cursus fianarana inona ny asa efa nataony taiza izy niasa taiza izy nianatra dia ohatrany ahoana ny fahaizany ny fiteny hoe mahay teny vahiny izy dia hoe mahay teny vahiny izy dia hatraizany fahaizana izay fiteny izay dia mampimebe mihitsy dia izao. Lazainy fa mahay teny gasy sy teny frantsay izy langue natale hoe tena hainy ary lazainy fa sur une échelle de 1 à 10 5 à 6 ny fahaizany teny anglisy sy teny rosiana. Zany hoe dia milaza zany izy eo hoe tsy dia tena mahay miteny izy zany fa misy zavatra tsy azony tsara amin'ny native langage. Dia efa mpijery daholo izay rehetrarehetra tamin'izay hoe inona ny tiany hatongavana satria izy amin'io karatsana takataka ohatr'izao fiteny eo amin'ny alabara eo dia en même temps milaza izy tsy dia tena mahay teny anglisy. Izy amin'io ao anatin'ilay fanazavany milaza hoe nianatra 2 taona taty nanao MBA tsy hoe nanao hoe vita baka nanao MBA taty Angleterre. Dia avy eo misy izy mot sasany tsy azoko tsara. Misy mot sasany mety tsy tena haiko dia mandritra n'ilay audition dia intelo ngambany izy ataontsika hoe mety hoe des milliers de mots resahana eo dia intelo izy modigisa hoe tsy hainy manonona n'ilay teny dia me fotsiny moa izay zany tsy fantatra inona zany le ligne de défenseny fa hatreto aloha zany dia izay ny zavatra nitranga androany. Dia avy eo dia milaza koa izy hoe mody mandokandoka be an'le
Gemfield izy hoe orinasa tena tsara, tena manana potentiel, tena mety be mihitsy raha io orinasa io miinvestir any Madagasikara anenany dia izay koa mijery ery dia meko ilay ao amin'ny NCA maheno anazy ao miresaka dia hoe maika be mihitsy ny hoe tena faly zareo ary tena hoe mitady investisseur hony ny fitondrana malagasy zany andeha ho any Madagasikara ary dia tena faly zareo hoe Gemfield investir any. Dia avy eo raha ohatra zany logika zany dia manomboka 2008 io société io no implanté tany Madagasikara. 2008 jusqu'en 2019 izy tsy nahazo permis d'exploitation. Tsy hoe kory hoe vao tonga avany izy tamin'ny 2019 na 2018 dia 2021 zay vao nahita lalana hoe zany. Fa efa 2008 io société io no tany Madagasikara. Ary tamin'ny 2019 izy nanomboka ny fampiresaka tamin'ny ministry ny mines tamin'izany dia avy eo tsy nahazo fionana tamin'ny Andry Rajoelina sady tsy nahazo an'ilay permis d'exploitation dia nitady lalana hafa indray dia nanantona ny cabinet ny présidence izay nisy any Romy dia nampifandraisiny olona tamin'ny Romy. Dikan'izay zany nanomboka 2021 ka hatramin'ny 2023 zareo nangataka fionana amin'ny filohan'ny République. Azonareo hoe mangataka rendez-vous, mangataka audience iona amin'ny filohan'ny République mandritra ny 2 taona. Dia hoe maika be mihitsy ny filohan'ny République sady enthousiaste be mihitsy ny Andry Rajoelina handray an'ireo investisseur ireo. Zay zany ny zavatra niteneniny tao. Dia niteny koa izy hoe raha ny filazany zany dia ohatrany hoe ho an'ny tombontsoa ny firenena malagasy ny démarche rehetra nataony. Dia nametrahany avocat ny fanontaniana izy hoe ianao ve nangataka vola ho anao tamin'io société Gemfield io. Dia nandà izy hoe tsy nangataka vola tamin'izareo mihitsy ho anahy. Asa raha mazava amintsika izay zavatra izay. Laza zany izy fa hoe tsy nangataka vola ho azony izy. Faharoa lazainy fa hoe maika be mihitsy ny firenena malagasy sy ny fitondrana malagasy apiditra investisseur vaovao ao Madagasikara dia nanomboka 2021 ka hatramin'ny 2023 zany io olo io tsy mbola niraisin'ny Andry Rajoelina nefa ny olo io efa ho 10 taona mahery ny tao a Madagasikara nitady izay fomba azahoana ny permis d'exploitation. Azonareo ve zany famaizana zany ohatrany ahoana zareo rehefa maika. Dia nilaza koa Romy fa nitantany sainy teo daholo zany raha ohatra ka hoe nihaino anazy teo aloha dia ilay jury ngamba dia hoe tena olona tia tanindrazana raha matoa tena miasa ho an'ny tanindrazana manao an'izao tena olona manam-pahaizana be. Izy aloha dia manam-pahaizana. Izy aloha dia manana association manao zavatra any amin'ny faritra atsimo any. Izy aloha dia tena niasa tamina orinasa izay nanao mine sy pétrole foana hatramin'izay. Fa ny zava-misy dia alohany izy natao fienonan-droany io dia nandritry ny herinandro ngarangidina izahay naverimberina teo amin'ny sofinay nentin'ny témoin nalefa ny procureur nalefa ny NCA teo aminay ny horonan-peo mirakitra ny fifampiresahany Romy sy Gemfield, Romy sy Charles izay agent infiltré any NCA na ny National Crime Agency mitovy amin'ny Bianco any Madagasikara, ny
oronam-peo a misy ny feoan'ny Romy sy Tabuto miresaka amin'ireo olona ireo. Dia ao anatin'io oronam-peo io a dia milaza Romy zay mila pehena. Androany izy milaza hoe za tsy nangataka paiement mihitsy no anahy. Dia eo izy hoe fieritreretana an'ireo juré ireo ve hoe olona paiso sa hoe afaka langalangana ohatrany. Nefa izy amin'io a ny zavatra nyteneny voalohany vao nitsangana teo amin'ilay alabara eo dia hoe mianina ilaza ny marina ary ny marina irery ihany. Ary tsy ilaza fa tsy ny marina. Tsy haiko hoe inona ngandika zany. Dia avy eo nilaza koa izy fa au courant tanteraka amin'ny fifampiresahany rehetrarehetra amin'ny James Field Andry Rajoelina. Zay kosa aloha dia nitenena andrano hoe au courant Rajoelina resaky ny avy miresaka amin'ny James Field izy dia manao tatitra. Eny ary. Mbola mitoeram-pitso ny fianona fa dia hitantsika eo fa androany aloha zany ny avocat no nanadihady anazy ary tena hita mihitsy hoe mandany lera ilay avocat mandritry ny après-midi ray manontolo momba ny background ny Romy no netale natao. Izay fotsiny ilay fanontaniana mipetraka tao hoe nangataka vola tamin'ny James Field ve ianao? Mahafantatra ve Andry Rajoelina hoe mifampiresaka amin'ireo amin'ny orinasa io ianao? Eno izy mahafantatra izy miresaka amin'ireo orinasa ireo. Mahafantatra izy hoe mandeha mihoana amin'izareo. Satria manko miezaka manala be ny Andry Rajoelina iretsy. Dia niteny koa izy hoe niteny koa izy zany raha filazany dia ohatran'ireny hoe raha ohatra hono ka manao investissement ao Madagasikara zany ny orinasa anankiray dia mila aloha io orinasa io mandritra fotoana lavalava manao investissement social eo ao Madagasikara satria izay hono tena ilaina. Dia tsy haiko zany tiana tongavana hoe investissement social ve zany le volana aloha. Zay mihitsy. Dia modigisa mihitsy izy tamin'ilay hitanareo zany tsy cohérent zavatra teneny. D'une part izy milaza hoe tsy dia tena mahay teny anglisy nefa izy mikatsakatsakatsakatsaka amin'ny teny anglisy ohatran'ny teny gasy. Mazava tsara aloha ny teny anglisy ne. Na zara angamba raha za miteny anglisy ohatrana tsy mazava za raha afaka miteny hoe 5 à 6 ny anglais fa raha i Romy dia mety hoe any amin'ny 9-10 any. Faharoa lazay fa hoe misy moa tsy fantany dia eo izy mody hoe nefany n'importe quoi. Tsy moray na roatra an'izany ny ahafahana milaza hoe tsy mahay teny anglisy ilay olona. Fa ny fahitako anazy zany izy teny hoe tsy nifankahazo resaka izahay sy ny James Field tamin'ilay resaka fizy sy ilay service natao. Dia raha mandritra n'ilay fianonana nandritra ny herinandro dia miverimberinao foana hoe raha te hiaona amin'ny Andry Rajoelina zareo dia mila préparena aloha les contrats entre ny Romy sy Tabuto ary James Field. Dia io contrat io misy zavatra marobe ao anatiny ao. Dia io rédaction io contrat io no nataon'zareo dia signature ny contrat io lesaka ho atao taty à Londres tamin'ny mois d'août. Dia raha fazahoko anazy zany forcena le olona hanao contrat amin'zareo raha ohatra te hiaona amin'ny Andry Rajoelina. Dia izay no mody justifiena le 125 000 les paiements na 125 000 francs suisses. Dia efa le justifiena le hoe ny James Field zany ny proposé hoe omenay capital 25% ny État malagasy. Eo zany fanontaniana mipetraka État malagasy zay no omeny an'ilay izy sa ny mpitondra malagasy. Dia amin'io 25% omeny ny James Field ny État malagasy io dia hoe 5% Andry Romy.
ary hosoratana am'le capital am'le société atao hoe impact capital. Impact capital izay société Anita Buteau ary rahan'izy Romy miasa. Ohatrohatran'izay zany fandehany dia hozy izy hoe eny ary fa dia ho hitantsika eo ny toyany rapitso fa rapitso zany dia ny prosécuteur mbola manohy ny fianonana azy fanadihadiana ny fametrahana fanontaniana ny avocat ny Romy dia androany dia avy eo mametraka indray koa ny prosécuteur dia mety mametraka ihany koa mety misy témoin izay ho atsony. Zay fandehany dia ho hitantsika eo moa i Romy tompoka dia nihaino an'ilay enregistrement ary indraindray izy akisaka kely rehefa eo amin'ilay enregistrement misy an'ilay témoin tsy tiana ho hita dia eo foana izy ary tsy maintsy eo obligatoire mihitsy ny présence ny eo mihaino an'ilay enregistrement satria izay ny atao hoe audience contradictoire kanefa dia milaza izy fa lavy ny fiampanganana azy ary dia laviny hatramin'ny farany fiampanganana azy fa lazainy fa tsy nitako vola tamin'iretsy izy nefa dia ao anaty enregistrement dia misy fitakim-bola dia eo zany izay mieritreritra hoe inona zany tiany atongavany tiany tenena hoe tsy mahazo teny anglisy tsara izy fa ilay vola ny takiny tsy vola ho anazy fa vola ho an'ny ho aki ho aniza ho aninona sa fa ilaza izy hoe ho valikasa sara ny asa nataony tamin'ny nanao an'ilay rédaction ana contrat dia le contrat milaza hoe izy zareo koa mbola omena 5%. Zay zany ny fandehany dia ho hitantsika eo zavatra nitranga koa dia izao normalement zany izahay ao tsy mahazo mampiasa telefona sady tsy mahazo maka sary mihitsiny ny ao anatin'io carte io dia omaly nisy satria moa zahay aty zany misy malagasy mipetraka aty dia misy malagasy avy any Frantsa tonga taty omaly sy androany nanatrika an'ilay fitsarana dia nisy nakasary ireo malagasy ireo izahay moa zany nisy nakasary izahay dia nisy nandefa teo amin'ny vaovao androany ny sarinay dia nilaza hoe reo ny ry Fanny Sohernef sy ny mpandiany katsaka tsaramaso voakarama anaraka an'le audience en Londres ary manantena fa ahita hoe ho impliqué ao Rajoel kanefa tsy ahita akory fa reraka fotsiny fa izao tratra ny caméra le olona naka an'le sary ary ao amin'io toeran'io dia tsy azo atao ny maka sary tratra ny caméra dia hita teo fa ilay vehivavy satria misy vehivavy anankiray sy lehilahy anankiray mpiasan'ny ambassade de Madagascar aty à Londres manatrika audience ao foana koa isan'andro ary dia ilay vehivavy no naka sary tamin'ny tablette teo amin'ny couloir teo dia rehefa nojerena rehefa teny tany amin'ny sécurité zany izahay ireo dia nojerevan'ny sécurité any tribunal izy dia hita hoe ianona no naka an'ilay sary teo dia nampatsahivy ny juge le président d'audience androany zany tsy azo atao ny maka sary ato anatin'ity courte ty fa raha ohatra ka mbola tratra nareo dia hiaran'ny lalàna satria offense ho an'ny fitsarana izany na iza nalainareo sary na izahay le manatrika eo ka zany dia tehiteny anareo amin'ny fitondrana hoe bepetra tsara fa ty amin'ny tany misy lalàna antsika so dia higadragadra fa tany aty zay satria manko ireo tsy ireo mpiasan'ny ambassade ireo tsy voatery hoe manana immunité daholo ny diplomate ihany manana immunité ny ambassadeur sy ny diplomate ihany manana immunité fa ny mpiasa tsotra tsy manana immunité indrindra ianao raha mandeha mitetiteta any amin'ny mandika lalàna any amin'ny tribunal'olona any fa dia efa miteny zay dia efa fantatray hoe iza le mpakan'ilay sary eo zao dia efa zay dia izao koa
le fianakavia romi zany ao anatin'le anao a misy tonga eo zareo indrindray zareo telo indrindray zareo dimy indrindray zareo maromaro tsy mba mipitrapitra mba mampalahelo na mitsaiky fa tena ohatrany hoe tezitra izy nahitanay gasy be deaibe tonga tao maly a dia tonga dia hoe place réservé ho anay fianakaviana ento ohatray nga misy place réservé ho amin'ny fianakaviana zany koa rehefa misy ipetrahanareo dia efa misoran'Andriamanitra dia izay fa tsy misy ao hoe ty réservé ho an'ny fianakaviana ho an'ny presse sy ho an'ny polisy sy ho an'ny procureur ny tena réservé ao dia nakoatran'izay afaka mipetraka daholo ny public tsy audience publique ilay izy fa tsy hoe audience pour la famille dia teo moa zany zareo dia heureusement ny regasasany tsy malalaka le toerana tsisy olona dia mipetraka teo zareo tsy misy olona tonga akory ny après tsy hoe iny fa tonga ny fianakaviany dia avy eo dia hoe tsy nahita toerana satria hoe nalainay daholo ny toerana fa pour vous dire zany hoe sady efa manodikodina ny fahefana eo pelatanany dia mba efa ty anatin'ny fitsarana tokony efa hivavaka mafy izy eo kany mba izy manana milatsaka avy any an-danitra mba hanafaka nyity zanako ty eto mbola izy indray no mivandravandra vao mahita anay gasy tena marina tena hoe mahasorena ny mahita an'zareo sy ny mahita ny fietraketrahan'le reniny sy le fianakaviany sy le vadiny fa zay moa zany tsy miteny on n'est pas là pour eux tonga eo zay hijery hoe inona marina no mitranga fa hatreto zany dia afaka manadio ny tenany eraky ny gazety sy eraky ny Facebook rehetra io ny équipe-ny Andry Rajoelina fa ny zavatra misy dia au courant ny démarche nataon'ireo mi ny fampiraharaha tamin'ny Jeunefield izy après hoe ny vola nalain'ireo mi tany ve ho an'ireo mi sa ho an'iza eo zao mifantaniana mipetraka ary izao koa zavatra teneniko za aloha tena miteny rehefa i Andry Rajoelina no mangataka vola pot de vin ohatran'izany amin'ny olona mpamatsy vola tsy 125 ny angatahany 1000 fa million d'euros ny angatahany fa io zany tena le vodondrom-barotra ny angatahan'ireo mi ho azy fa rehefa milamina ny resareo vao paye reo mi efa mahazo carte blanche ireo le conseiller non officiel conseiller je sais pas quoi amin'ny présidence reo rehefa mahazo ny anjaran'ny zareo dia miakatra ambonimbony le livelle dia andray miakatra ny tarifa amina million ditako hoe dommage ihany nandeha aloha loatra fisamborany NCA ny romisy ny troupe fa raha hoe mbola nandeha ambony voaloha le vola en 125 000 francs suisse ny payena en rubis dia niona tamin'ny Andry Rajoelina izy dia iny amin'izay Andry Rajoelina no nandeha nangataka vola tamin'izareo lasa orete bien afafambaraka tsisy ohatr'izany fa nefa zavatra ohatr'izay no ataon'zareo ary zay ny fataon'zareo fa dia hitantsika eo moa zany ny toyany hoe izy milaza hoe tsy naka vola ho azy vola ho an'iza zany io nalainy io vola ho aninona i Romi dia mbola migadra any Londres ho anareo izay mantany hoe Romi ve mbola afaka miresaka amin'ny Rajoelina izy migadra Londres bien tsy haiko izy nafaka miresaka na tsy fa izy hoe tsy afaka hiresaka via ny avokany sy ny anona je sais pas sy ny fianakaviana quoi qu'il en soit mifampiaro ireo satria mifampiaro izy satria je pense hoe betsaka ny mifankahita tay ozy izy ny fomba fiteny any amin'ny faritra zay olona mifankahita ny point faible sy ny rana tsy manjary natao aby ireo dia tsy mahasamby fanotsana fa i Romi dia za sûr et certaine fa ampiny Andry Rajoelina amin'ny avokany ary za koa sûr et certaine fa any Madagasikara Andry Rajoelina matoa amintsika miteny izao tsy masa mampanokatra fanadiadiana
ho an'ireo mi nefany enina isan'andro amin'ny alalan'ireo représentant-ny ambasady izay tonga ao amin'ny fitsaranao hoe ohatrany ao na fandeha le izy tokony au moins efa misy demande na ouverture d'enquête any Madagasikara no ny fanisosena sy fanimbazimbana n'le asa ny autorité malagasy raha ohatra tena hoe tolérance zéro amin'ny corruption sy ny trafic d'influence ry zareo au moins manomboka fanadihadiana dia miakina amin'izay valin'ny fanadihadiana ty ny fitsarana ty no toy an'le fitsarana ny Madagasikara fa saingy tsisy dikan'izay mifampiaro ireo. Zay zany ny fanazavana antsika androany fa dia hitantsika eo ny toyany dia miona amintsika eto indray rehefa misy vaovao afaka tantaraina sy azo tantaraina. Zay fa dia mandra-piona daholo ary dia mirary soa antsika rehetrarehetra.